mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahalimirabantsika rehefa komanatra ty alatsinainy efa eniny volana martsa ity ny mofinaina mbola atraotsika anio dia ny taratasy ny soatany Paoly any Koritianina voalohany toko fahaefatra ny diny voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Ary izany dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony olona mahatoky. Fa raha ny amiko dia ataoko zavatra kely foana na ho tsara ianareo aho na ho tsara ny olona. Fa ny tenako aza tsy ny tsara. Fa tsy hitako izay tsiniko nefa tsy mahamarina ahy izany fa ny tompo no ny tsara. Ko amin'izany aza mitsara na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavin'ny tompo izay ampiharihary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikikasan'ny fo dia samy azo izay hiderany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Ry Iray Masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fiandohan'ny taratasy ny soatan'ny Paoly an'ny Koritianina dia fampieritreretana fanairana ny kristianina atao Korinto mba ahatsiaro ny antom-pisiany fiangonana zany. Satria ny zarazara be niany ny kristianina atao Korinto, nisy manao hoe zay an'i Paoly, zay an'i Apôlôsy, zay an'i Kristy. Ary dia manatitranto Paoly zany amin'ity tapany voalohany ity, ny taratasy voalohany, ny toko voalohany, toko faharoa, ny manatitrantotra fa ny kristianina dia olon-dehibe matotra, manana zay maha izy azy ary mahafantatra izay nony. Amin'ity toko fahaefatra izay eto am-pelatanantsika ity dia toin'izany fanantitra ny terana ny mampanompon'Andriamanitra ny kristianina zany, olona misaina, maro toerana amin'ny finoana, mahafantatra ny antom-pisiany. Dia amin'ny tapany voalohany amin'ity toko fahaefatra ity dia miresaka momba ny toetra ny mahampanompon'Andriamanitra ihany Paoly. Ny mahampanompon'Andriamanitra ihany Paoly, hoy izy amin'ny andininy fahaefatra andininy voalohany toko fahaefatra manao hoe ataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Amin'ity teny ity hoe mpanompon'Andriamanitra na mpanompon'i Kristy dia voambolana hafa mihitsy no ampiasain'ny Paoly. Amin'ny teny malagasy moa izy dia radika foana hoe mpanompo, radika mandrakariva hoe mpanompo. Fa voambolana hafa mihitsy no ampiasain'ny Paoly, hyperetes izy amin'ny teny grika. Ilay teny hoe hyperetes tsy tena mpanompo amin'izay mety hamaritantsika azy loatra. Farafahakeliny misy voambolana telo na efatra ilazana ny teny hoe mpanompo ao anatin'ny Soratra Masina, ny testamenta vaovao no resahantsika ohatra. Dia ny teny hoe diakonos. Raha mamaky ny toko fahatelo tsika andininy fahadimy dia miteny Paoly eto manao hoe ko inona moa Apôlôsy ary inona moa Paoly, mpanompo ihany izay mahatonga anareo ompino ireo, dia io mpanompo diakonos. Fa eto kosa izy miteny manao hoe aoka ataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy dia nampiasain'ny Paoly hyperetes. Tsy dia tena faralavitra loatra ihany izy io, kanefa misy fahasamihafana. Efa lazaintsika teo manao hoe misy voambolana telo na efatra. Ny voalohany mahazatra dia ny teny hoe doulos. Ny teny hoe doulos dia ilazana lay tena sata mihitsy, zany lay doulos, andevo. Ary mety ho andevon'olo tokana zany hoe mety ho miaraka amin'ny olona eny foana izy, lay doulos. Mety ho doulos daholo na Jesora dia tondron'ny Paoly koa hoe doulos. Ao amin'ny Koritiana, ao amin'ny Filipiana eo aoko ao aminareo zao saina izao, zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa izay naka ny endrik'Andriamanitra dia miteny an'i Jesosy ho doulos izy. Ary Petera koa dia miteny hoe za dia doulosin'i Jesosy. Amin'ny taratasy soratany mety ho doulos zany hoe tena milaza lay hoe tena andevo mihitsy, hoe zany hoe tsy manana antom-pisiana fa tena fampiankina amin'ny fisian'ilay olona anankiray izay tompony. Ny diakonos kosa dia mpanompo ihany saingy
manome mifamatotra kokoa am'lay asany izy, zany hoe lay asany no mampanompo azy, ary mety tsy voatery ho saty iny fa mety ho andraikitra anankiray lalova, zany hoe mety olona manana zay maha izy azy izy fa tsy dolosa akory izy fa mety ohatra hoe olona manana ny satany, manana ny toerany, saingy manao andraikitra manokana vanim-potoana anankiray, de zay lay hoe zay le diakonosy. Ny hyperetesy kosa dia karazan-drazana ataonareo amy teny frantsay hoe intendant, zany hoe mety ho mpitantana fananana. Raha ohatra ka jerena ny hyperetesy de hoe tahaka ny olona zay misy lehibeny eo, misy lehibeny ao dia izy manampy an'izay, azo ataoko hoe auxiliaire, zay koa mahalaza azy tsara, zany hoe izy eo fa misy manampy ilay misy olona zay lay lehibeny zany eo amboniny, fa matotra kokoa am'lay lehibeny izy zany. Dia izay lay hyperetesy mitovitovy am'lay diakonosy any, saingy navahan'ny Paoly izy hoe zay dia mpanompo zay mitantana ny zava-miafina. Lay teny hoe mpitandrina eo any dia tsy lay mpitandrina resahana teny hoe presbyteros loatra, le hoe mpitandrina tenenina any amy taratasy ny zao tampolon'ny Timôty, le hoe mpitandrina amin'ny ara-panahy, fa lay hoe administrateur, zay no mety azo ilazana azy hoe mitandrina ny zava-miafina. Lay teny hoe zava-miafina de tena mihitsy hoe mysterion, zany hoe nahazoana ny teny hoe mistery, ary raha ohatra ka mamaky an'io amin'ny vulgate isika de sakramenta ny teneniny eo, hoe mitantana ny sakramenta zany, mitantana ny sakramenta. Paoly any de matetika mamerina io teny hoe zava-miafina lehibe an'Andriamanitra io, voambolana mahazatra amin'ny Paoly mihitsy ny teny hoe zava-miafin'Andriamanitra. Na romanina izy mitanisa an'io, na efesianina izy mitanisa an'io, koritianina moa de ty resahantsika ity, misy toy ny Andriamanitra de manana zava-miafina manokana izay nasehony tampino azy. Amin'ity koritianina ity any de tsy resahan'ny Paoly loatra lay hoe zava-miafina, fa raha ohatra ka ao amin'ny efesianina isika toko voalohany andininy fahasivy, toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, toko fahadimy andininy faharoa amby telopolo, dia miresaky Paoly momba an'io zava-miafina io. Tsy de tena lay hoe sakramenta loatra, anankiray am'le sakramenta zay nadikan'ny vulgate hoe sakramenta, fa tsy de zay ihany, fa hoy Paoly manao hoe ny nahatonga ny jentilisa ho piray lova amin'ny jiosy de zava-miafin'Andriamanitra. Zany hoe nahoana kay no avany amin'ny Abrahama no niandohan'lay famonjena de lasa nahatratra n'izao tontolo zao, zava-miafin'Andriamanitra. Zany hoe misy zavatra zay tsy takatry ny saina mihitsy. De hoy Paoly manao hoe izahay any de zao mpanompon'ny Kristy zay mitandrina izany zava-miafina izany, ary fantatrareo fa raha mpitandrina izany zava-miafina zany zay dia olona tokony ho matoky. Ny fiangonana de rehefa tonga amin'ny ataontsika hoe fotoana zay andraisana an'ireny fandrefana san'ny tompo reny, na koa amin'ny fotoana izay anokanana mpitandrina na anokanana diakonina, de mandrakariva ampatsiahivina hoe nisan'ny mahafiangonana amin'ny fiangonana de mizara ny sakramenta sy mizara ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo madio, tsy mizahatavan'olona fa mizara ampitiavana ny sakramenta. Lay zava-miafina de tsy an'ny fiangonana fa an' Jesoa. Ny mpitantana izany zava-miafina izany de ny fahasoavan'Andriamanitra, ny mpitantana zany fahasoavana zany zava-miafin'Andriamanitra zany de ny fitiavan'Andriamanitra. Ary rehefa eny am-pitoriana ny filazany tsara ianao de mahatsiaro hoe misy zava-miafin'Andriamanitra mihitsy, misy zavatra tsy takatry ny saina mandrakariva amin'ny asa zay ampanaovin'Andriamanitra. Nahoana tokoa moa ny olona mpanota tahaka atsika olombelona, efa mpanota nefa de tian'Andriamanitra, zava-miafin'Andriamanitra zany.
nahoanany dia nafoin'Andriamanitra ny zanany. Marina fa fitiavana izy fa tena nafoin'Andriamanitra ny zanany ho anao ho hamonjy atsika. Zava-miafin'Andriamanitra lehibe zany Paoly. Azany rehetra zany de tsy takatry ny olon'ny saina, tsy takatry ny olon'ny saina fa takatry ny olon'ny finoana. Afako eto zany Paoly any de mampianatra antsika lafin-javatra roa lehibe mihitsy. Voalohany de zao izy manao hoe rehefa miasa ny mpanompon'Andriamanitra na miasa ny fiangonana mitoro ny filazany tsara de zao ndraindray mora mitsara ny fiangonana ny olona, ndraindray mora mitsara ny fiangonana ny olona, tsy azon'ny olona ny fihetsiky ny fiangonana ndraindray, ary tsy azon'ny olona koa raha ohatra ka hoe ny mpino ny fiangonana no mitantany zany zava-miafiny zany de zao ndraindray tsy azon'ny olona de tsarain'ny fiangonana. Hoe nareo fiangonana ndraindray nahoana zao fihetsikareo, nahoana ianareo ny tsy mijoro ndraindray amy lafiny ohatra hoe amy fotoany ilananareo, ndraindray koa nareo toa malefaka loatra, anareo koa nareo toa miditra amy tsy tokony hidirana. Misy lafiny zavatra zay tsy azahoan'ny olona mihitsy ny fiangonana, ny fihetsiky ny fiangonana. Dia Paoly eto manazava fa izao ny fiangonana zay mpitandrina ny zava-miafin'Andriamanitra de tena Andriamanitra no mitondra azy. Ary ndraindray ny olona manana fitsarana ny fiangonana de hoy ny Paoly eto manao hoe aza maky tsara ny fiangonan'Andriamanitra ianao, aza maky tsara ny fiangonan'Andriamanitra ianao, satria ny fiangonana de Andriamanitra ihany no mitsara azy. Andriamanitra ihany mahafantatra izay tokony ataon'ny fiangonana, zay fomba hitsaran'ny fiangonana. Misy lafin-javatra betsaka ndraindray am'izay ataontsika hoe fiainam-piangonana zay mety ho fanohitra amin'ny lojikan'olombelona fotsiny zao. Misy fotoana mifanohitra mihitsy am'izay mety ho fifampitrodrana mahazatra ary no hita amin'ny fijoroana vavolombelon'ny fiangonana. Efa ahoana ny fiangonana no asa manapa-kevitra izy de nahoana izy no mitanila amin'ny mantra ohatra. Mampatsiaro ny toritenin'ny Papa François ndray maka manao inona ny fanirianao vao napetraka ho papa izy, toy izy manao hoe ny hiriko de zao ho fiangonana mahatra sy ho fiangonany mahatra ny fiangonana. Mampieritreritra zany teny zany. Marina fa jésuite izy, olona nanao ny voady ny religiozy, zany hoe nanao voady ho an'ny fahantrano. De zao ny teniny vao tonga papa izy manao hoe niriko am'ty fiangonana kristianité de zao ho fiangonana mahatra ary ho fiangonany mahatra. Zany hoe tsy miantso ilay fahantrana loatra ho an'ny fiangonana ara-materialisme mazava ho azy. Ray aman-dreny izy tsy zay loatra ny tiana tongavana, fa ny hoe aoka ny mahatra ahita toerana ao anatin'ny fiangonana io. Aoka ny olona rehetra manan-katao moa efa mazava ho azy efa manana ny toerana ao anatin'ny fiangonana, efa manana zay ataontsika hoe maizy azy. Fa misy kosa sokajiny olona eto am'ty tontolo zao ty zay tsy mana-toerana ao anatin'ny fiangonana noho ny antony maro samihafa. Betsaka ny tsy mana-toerana ao anatin'ny fiangonana noho ny lafin-javatra etraketraky ny fiainana, ireo sembana, ireo isan-karazany dia iny ny fiangonana raha araky ny toritenin'ny papa dia mikisaka mitodika any amanitra, miandany amanitra, de mety tsy azon'izao tontolo zao zany zava-miafiny zany. Efa ahoana ary ny fiangonana no mitsidika ny tia mahantra ohatra, no mamonjy ny mahantra sy ny sisa rehetra. Betsaka ny zavatra mety tsy ho takatry zao tontolo zao mihitsy amin'ny fiainan'ny fiangonana, de mitsarain'ny fiangonana, tsarain'ny fiangonana. Revako malala tsy tokony ho ahagagatsika fiangonana zany manoloana n'izao tontolo zao, tsy tokony ho ahagagatsika zay mety ho fihetsika izao tontolo zao. Ny fiangonan'Andriamanitra de zao nataon'Andriamanitra hitatana ny zava-miafin'Andriamanitra. Ary farafahakeliny de ireto telo reto no tokony toetra ny fiangonana eo am-pitantanana ny zava-miafin'Andriamanitra.
inona ny zava-miafin'andriamanitra anankiray am'ireny ny sakramenta, ny filazantsara, ny tsodrano tonono ny tsodrano zay tonono ny fiangonana am'izao tontolo zao. Zany anke zava-miafin'andriamanitra zany hoe mandeha any ianao de tonony ny tsodrano. Rehefa niakatra nakany an-danitra Jesoa araky ny fantatsika ao amin'ny filazantsara de zao tsy ny tanany Jesoa de nitsodrano mandrapatafaka ny tany an-danitra zay lay sary. Zany hoe ny tsodranony Jesoa zany dia mitoetra amitsika ary mitoetra amin'ny fiangonana. Ny fiangonana de natao hitsodrano izao tontolo zao, afatr'Andriamanitra zany. Hitantsika eo amin'ny boky Nomery manao hoe tonony izao tsodrano zao. Zava-miafin'Andriamanitra zany. Ary de hoy tsika manao hoe ao anatiny zany zava-miafin'Andriamanitra zay atanterahany fiangonana, ampitainy amin'ny fiangonana ny tory azy, ny anazava azy, ny ampahery ny mpino de izao farafahakeliny reto toetra telo reto. Ao anatin'zany fitoriany zany ny zava-miafin'Andriamanitra ny fiangonana de zao tokony mahatoky izy. Zany hoe tsy manova lay zava-miafin'Andriamanitra izy, tsy mitodika amy tenany izy fa mitodika am'lay asa mpanaoviny tompo azy. Tokony mahatoky izy zany, tsy miova izy, tsy manao zaravilana izy, tsy mena maso olona izy, tokony ho mahatoky ny fiangonana amin'ny zava-miafina zay ampanaoviny tompo azy, ny fitoriana ny filazantsara. Fa ny faharoa de tsy hoe toetra mahatoky ihany fa izao tokony ho miasa araka miezaka mafy izy. Zay mahatonga mampiasa le teny hoe hyperetes, zany hoe miasa izy fa manana lehibe de Jesoa Andriamanitra. Zany hoe ny fiangonana de tokony mahatoky, fa ny fiangonana koa dia tsy ary fa mbola ampamoahana izy, ka mila miasa tsara, mila miezaka manao zay tratry ny heriny, manao ny aintso zavatra amin'ny fizarana fampahafantarana lay zava-miafin'Andriamanitra de ny fahasoavana, ny fiainana, ny fitiavan'Andriamanitra. Ary ny fahatelo raha toa ka hoe inona moa zany hoe tokony ho toetran'ny fiangonana ao anatin'zany hoe fizarana zany hany, dia ny faharetana. Ny afafin'ny fiangonana an'io tsy voatery an'io ny maniry akory. Zay fitoriana ny filazantsara ataotsika an'io, misy ny mandray an'io, androany izy de mandray, androany izy de miova fo, fa misy afaka andro vitsivitsy, misy afaka 30 taona, misy afaka 10 taona. Io fikelezantsika ainy io de arakaraky ny fotoana ny tompo teny manao hoe antsy zay afafinao an'io ange de androany de maniry. Raha nivoaka ny mpamafy ozy de zao nisy ny voavavy teny amin'ny tantsaha, nisy ny voavavy teny amin'ny tsiro, nisy ny voavavy teny ambony vatolampy, tsy mitovy ny fitombony, tsy mitovy ny faniriny. De tahak'izany koa ny zava-miafina, ny tenin'Andriamanitra, ny sakramenta izay afafin'ny fiangonana de zao tsy voatery amin'ny fotoana ankehitriny, fa mila faharetana, tsy mahazo kivy zany tsika, tsy mahazo reraky tsika amin'ny asa zay ampanaoviny tompo atsika. Fa ny faharoa sady farany dravako malala rehefa manazava Paoly eto manao hoe ny fiangonana nge, ny mpino nge amin'ny asa fanompona de zao mpanompo izy. Fa ny faharoa sady farany de zao ny fahaefatra manao hoe fa tsy hitako zay tsiniko nefa tsy mahamarina ahy izany. Zany hoe Paoly any de eo am-panatanterahana ny asan'ny fiangonana de tsy mahita ny tsininy mihitsy satria ny tompo no mitarika azy. Mety itsika fiangonana tsy mahita tsiny mihitsy amin'ny tenatsika, tsy manendrika atsika ny eritreritrintsika, mazava ho azy hoe tsy, satria ny tompo no mitarika atsika, fatatsika ny dikan'ny zavatra ataotsika. Fa hoy Paoly manao hoe tsy hoe tsy manenjika akory ny eritreritro dia marina zany, marina ny ataoko. Rahandray tsika amin'ny lafim-perana sasatra andavanandro, ataovy andavanandro de asy tsy manendrika ny eritreritro de efa tsy manendrika ny eritreritro de mety zany. Eny tokoa, mety tsy manendrika anao ny eritreritro fa zao tsy voatery ho marina ianao, kanefa na tsy voatery ho marina ary ianao de zao ny fiangonana no resahantsika io, fa tsy ianao anankiray akory, de zao ny tompo ihany no mitsara ny fiangonana, ny tompo ihany
ny mitsara ny fiangonana. Ndraindraiky ry avako malala, misy fotoana ao anatin'ny fiangonanao rehefa manapa-kevitra, satria moa fanapa-kevitra de mandeha olona maromaro manapa-kevitra zay mahafiangonana ny fiangonana, fa tsy hoe olona anankiray amina fivoriana maro samihafa ao anatin'ny fiangonana, dia fivoriana komity, bevitra ra, synôda, isan-karazany de mivory manapa-kevitra. Fa nandray misy zavatra mamperitreritra mihitsy eo anatin'le fivoriana satria voto moa izy ireny, de indraindray lasa nieritreritra anao hoe ahoana moa zany fanapa-kevitra zany, tena mety ve izy zany satria voto, misy zavatra indraindray tsy eritreretinao mihitsy hoe mety, nefa lany ao anatin'ny fivorian'ny komity na tahaka zany, de lasa nieritreritra hoe tena mba mety ary ve zany Andriamanitra. Ndraindray ara misy zavatra hafahafa mihitsy amy sasany satria samy hafa ny mpanapa-kevitra, fa ny mahagaga de zao tena tsapanao hoe mitompo no miahy sy mitondra an'ilay fiangonana, ary eo ny mahamarina an'lay hoe ny zavatra rehetra de Andriamanitra no mitondra azy. Na eo am-panendrena fotsiny ary am'ireny hoe fanendrena mpitandriny reny, zay efa ela moa ny tena tao anatin'ny fanendrena mpitandrina tao anatin'ny mpiandraikitra foibe, efa ela efa roapolo taona latsaka zany, dia mamoaka mpitandrina mampolo ny isa-taona, tsy voatery tsy mora akory ny hoe rehetra misy mpitandrina 70, misy mpitandrina 50 aparitaka manerana ny Madagasikara. Ity le toerana anendrena azy, izao ny zavatra mety aminy, ity kosa le olona tendrena, zao ny zavatra mety aminy. Tsy mora ny mandahatra an'izany, tsy mora mihitsy. Fa zao ry havako malala, rehefa milona mivavaka ny mpanendry, satria ny mpanendry tsy olona anankiray, tsy olona anankiroa, olona zato ny mpanendry, dia tsy mora ianona ranona mety ary ranona ary, fa amin'ny ankapobeny de zao mahagaga, amin'ny ankapobeny ho sika teo, amin'ny ankapobeny de zao fantatr'Andriamanitra. Rehefa ao anatin' lay fiangonana ny fahatokiana hoe Andriamanitra de mametraka ny zavatra rehetra am-pelatananao zahay, mametraka ny zavatra rehetra mba fahasoavanao zahay, de tsapanao le hoe tena misy zava-miafin'Andriamanitra mihitsy, misy zava-miafin'Andriamanitra hitondrany ilay fiangonana. Marina loatra, ndraindray moa tsika zatra rationalista de mila hoe ka zao ange ity ny faripahaizan'le mponina ao am'le fiangonana de ohatrohatrao koa zany ny faripahaizany ihany, ilaina ihany zay, fa misy zavatra mihoatra lavitra noho zay, raha tsy zay tsy fiangonana izy fa fikambanana, raha tsy zay fa orinasa izy, fa ny mahafiangonana azy de lay zava-panahy, ka atsapanao hoe misy zava-miafin'Andriamanitra mihitsy, misy fitondran'Andriamanitra tsy takatry ny saina ao anatin'ny fiangonana. Ary dia zay mahatonga an'i Paoly manao hoe na ahoana de aza maika hitsara, aza maika hitsara. Misy zavatra ndraindray tena tsy eritreretinao mihitsy, tsy azonao sary an-tsaina mihitsy zay mety ho fandehan'ny fanapa-kevitra, ny fandehan'ny ady hevitra amin'ny asa ao anatin'ny fiangonana, de Paoly manao hoe aza maika hitsara, aza maika hifampitsara. Fa ny toetra tadiavina de zao ny matoky, ny mankatoa, ny miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Engany ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky ary itsika fiangonana, ary hanaraka izay fandaminana hitarihan'ny tompo atsika. Ivavaka sika. Tompo misotro anao zahay. Fa amin'izao fiandohan'ny herinandro ao de ny fitandrona ny asan'ny fiangonana, fitandrona ny asa zay ampanaovinao anay no afatrao. Ny ananany toetra mahatoky amin'ny fitoriana filazantsara, amin'ny fitantanana ny fiainam-piangonana. Ampahere zay tompo mba ho mahatoky, ary ao anatin'izany asa mahatoky zany de hiasa am-pitiavana, ao anatin'izany asa am-pitiavana zany de hiasa amin'ny faharetana, ao anatin'izany asa amin'ny faharetana zany de tsy hifampitsara, fa samy anao zay zara fanimpona tandrify anay arak'izay andrasanao avy. Manomboka ny herinandro tompo, de mametraky zany herinandro trano am-pelatananao zahay, ataovy mahavokatra, ataovy herinandro animpona ianao ty herinandro ty, ataovy ahitanay fifaliana, ataovy ahitanay fitahiana,
ary atovy ahatsapanay fa manomana fandresena ho anay ianao. Jereo manana ady am-panahy tompo, hitanao reny, vangio amin'ny famindramponao. Jereo manana olana, jereo manana ny tsy salama, de atrotronay am-bavaka ho tahinao. Mivavaka ho an'izao tontolo zao zay tompo, omeo fandriampahalemana ahafahan'ny fiangonana miasa mitory ny filazantsaranao. De mitoera ny tokantranonay tsirairay avy Jesosy. Amen.